Mbola lafiny sosialy atranty mba hoentina anampina ny vokivoky mena malagasy amin'ny asa soa sy ny fanampina andreo malagasy traboina ny rivodoza dia vola mitetina 10 mety sy roa tapitrisa ariary no natolotry ny savonnerie tropicale ho an'ity fikambanana ity fanadihadiana Tahina Raharson. Efa nahatratra 520 tapitrisa ariary ny vola natolotry ny savonnerie tropicale ho an'ny vokivoky mena malagasy nanomboka tamin'ny taona 2020. Izany vola izany moa dia nangonina tamin'ireo vokatra namidin'ity orinasa ity satria dia 10 ariary isaky ny savony bara no nangonina nentina nanampiana ny Croix-Rouge izao. Tamin'ity farany ity dia vola mitetina 2 tapitrisa mahery no voangina ary natolotra ny vokivoky mena malagasy maraina io. No tanterahana androany ny ihany koa ny fanavaozana ny fifanaova-tso ny mpiara-miasa. Misy fifandraisana anjara, misy fanampiana, misy vola amena ho an'ny Croix-Rouge malagasy zay ariary 10 isaky ny varitra taonay amin'ity savony ity. Efa andray 10 taona zay ny fiara-miasa, ny fifandraisan-tanana fa tsy fiara-miasa fanampiana taon'ny savonnerie tropicale miaraka amin'ny Croix-Rouge malagasy. Vola efa azo tamin'izany efa mahatratra 25 millions d'ariary vola mitohy izay fifandraisan-tanana sy firaisan-kina miaraka amin'ny Croix-Rouge malagasy zay mampitraka avonay satria manampy ny mpiara-belona. Ho an'ny vokivoky mena malagasy dia entina anampiana andreo trabona no ny fandalovan'ny rivodoza ENAO ireto vola voaray ireto hoy ny filoha nasionaliny. Efa mananika ny 10 taonany izao fiaraha-mientana izay ataon'ny savonnerie tropicale sy ny vokivoky mena izao ary fiara-miasa mbola hitohy hatrany. Nisy ihany koa ny vokatra vaovao izay vao nivoaka ary ahitana an'izany marika famantarana ny vokivoky mena izany.